Adalana goavana natao tamin'ny malagasy ray manontolo tamin'ny manampahaizana satria reny manampahaizana reny nianatra indrindra ohatra ny manampahaizana momba ny lalàna rehetra dia nianatra fa tsisy dikan'le fianarana nataon'ireny manampahaizana reny zany amin'ny filohan'ny repoblika mianary anareo ampianary koa izay ampianarinareo fa izao ny lalàna amiko tsy izay ao anaty lohako fa mingavingana ny manampahaizana fa mingavingana ny vahoaka izay nandeha ny fidy satria raha nahafantatra reny vahoaka tsotra reny hoe io président république io fidiny io ane ka tsy ho tahotra tsy ho enatra andainga pabe maso reny olona ny tsaraina tany amin'ny tribunal reny fa nanao faux usage de faux ka migadra ane tamin'ny mora sainy tsy hafa zany amin'izao fotoana izao inona no lazainy hoe misy olona any nanao oatra anay fa miamikamy izy zay tia tany mora atia tsy hafa na fonjava fa mingavingana ny tafika ianareo tafika ninninona dalako natoko eto fantatro reo fa natateraka anareo baiky foana nareo hoe ny général Florence sy ny Hémorrague moa tsy efa manome toko zany hoe lasa fanjakana Hémorrague état Hémorrague zany misy eto amintsika omaly a voaniala verina kely amin'le premier ministre sika voaniala teny avy ny premier ministre ka nandeha verina tany tonga tany mahazo arivo efa ny général Florence sy ny Hémorrague no melo lalana azy teny taizany nisy hoe premier ministre nametra pielana ka dia andefasana Hémorrague tafika ary général Florence taiza teto Madagasikara ary taiza teto ambonin'ny tany nahita ihany tsika premier ministre nametra pielana andre Matokolo Roger dia ny taratasiny nataony dia nateriny tany amin'ny président de république passation nandrasana avy eo vita ny resaka tamin'ny akatra Andriamato Rajaonarimampianina tamin'ny nalany azy vita ny investiture iny andro iny ihany ny premier ministre Berzika sy ny gouvernement teny avoloa imasombahoaka teo dia nanolotra ny taratasy fametrahany fielana mazava ny taloha amin'izany nametra pielana ry premier ministre isan-karazany tamin'ny andron'Andriamato Ravalomanana moa mbola tsy nisy an'ity fameperana hoe midémissione izy vao miala fa dia nametra pielana ny général Rabe Mananjara nametra pielana ny premier ministre Jacques Sila tamin'ny andron'Andriamato Ratsiraka hitapirenena ny fametra pielana ny premier ministre Rakotomavy na tantely Andrenarivo Andriamato Ratsirahonana tamin'ny fotoan'andro virin'ny mpanao gazety rehetra fa dia tonga n'olotra ny taratasy fametrahany fielana rehefa lano président André mandeha indray Andriamato Ratsiraka zany fametra pielana fa amin'ity indray mitoraka ity namana Maurice-Tsavonana tsy nisy an'izany fa dia zao tsisy rarainanareo vahoaka fa nareo any adaly zany ny fandraisan'ny filohan'ny républicaine vahoaka malagasy mandra-pahoviana no anaovana ny fanjakana état Hémorrague io ka hoe fametrapy raha tena nametra pielana dia andefasana miaramila dia vao mainka proof le izy namana Maurice-Tsavonana fa tsy nametra pielana ny premier ministre ny nandefasana ny général Florence sy ny Hémorrague teny mahazo arivo saika hiditra tao dia tsy navelan'ny sécurité primature dia lasa niverina nakao amin'le camp gendarme eo kaiky eo ny nandefasana ny reny dia proof fa hoe tsy nametra pielana ity ka ndana ampiroroy tsy mety ametra pielana ity ka ndana ampiroroy état Hémorrague malialina dia efa nisy daroka bomba lacrymogène teny Ambohipo io maraina io dia mbola nisy lacrymogène mampoka fa tonga teny ny Hémorrague état Hémorrague manomboka any amin'ny fitaraina ny vahoaka sy ny mpianatra ka ny syndicat ka tonga hatrany amin'ny resaka faratampony fanendrena sy fanalana ny prime ministre dia Hémorrague sisa miantera ny président ny république io no mahatonga antsika hiteny hoe fanjakana inony ity ary ro hatramin'ny oviana no aneken'ny vahoaka fa Hémorrague no tompony fahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana namana Maurice-Tsavonana miazakazaka ny toedrara namana Pierre Oldera ny hoavy no hitsara ny tsirairay avy ao anatin'izao tantara izao hitsara ny premier ministre manoloana ny andraikitra iantsoroany hitsara ny premier ministre ny amin'izay toyny fanapa-kevitra ho raisiny satria mazava zao ireo zay nanalazy dia nanalazy tamin'ny fomba mamoetra mamenatra fanitsakitsahana
fanapotehana ny dignité humaine fanitsakitsahana ny fianakaviany sy ny faritra ray manontolo misy azy noho ny inona noho ny fiarovana ny Ramatokolodina eo amin'izay fandrofana ny volam-bahoaka eto amin'ity Madagasikara ity ho tsarain'ny tantara ny filohan'ny republika izay tsy natohatra ny manodidina azy ka nanao tsinotsinona ny fampandrosom-pirenena nanao tsinotsinona ny fahamarinana nanao tsinotsinona ny lalam-pandrenana fa dia nanaonao foana namoaka décret anticonstitutionnel tsy ara-dalàna ary nanao faux et usage de faux fa eo ihany koa ny andraikitry ny miaramila namana Pierre Older mbola ampiseho amin'ny vahoaka ve fa hery natao iarovana an'izay manana fanjakana ninona nataon'ireny tompon'andraikitra ireny na mangalatra ireny na manao trafika ireny fa rehefa ao anaty lapy ireny dia miaro an'izay no anjaran'ny fanjakana ny mpitandro amin'ny filaminana fa ny andraikitry ny mpanao politika namana Pierre Older ny fanaovanao politika dia midika fa mijory ianao miaro ny vahoaka miaro ny fahamarinana miaro ny tombotsoam-pirenena fa manoloana ny zavatra toy izao dia mbola naiky ve ianao fa malety misy 5 millions malety misy 4 millions dia mbola ho ampitambazana 4 ho ampitambazana carburant dia naiky ve ianao fa hoe aleo aloha izy eo sarotsaromy misy andraikitra azonao atao ve mba hijoronao amin'ny vahoaka malagasy ary ny vahoaka malagasy namana Pierre Older miaraka amin'ny société civile ao aminy miaraka ny fiangonana ao aminy voaikana nososena ny zon'ny mpihino ny zon'ny malagasy tamin'ny alalan'ny pastor Lala Rasendrasina napanginginina moramora fa ny filohan'ny république ve no tratra flagrant délit de mensonge d'état d'usage de faux de mbola ina no andrasan'ny malagasy sa rehefa maty ny atsasaky ny malagasy zany rehetrarehetra zany na manatsy Pierre Older tsy hoe incitation amina zavatra hoe mety manahirana tsia fandraisana ndraikitry ny tsirairay ho amin'ny tombotsoa-pirenena ho an'ny firenena masina ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy ho an'ny sahirana fa tsy kilalao ny raharam-pirenena ary ho tsarain'ny tantara isika rehetra namana Pierre Older